Ny tontolon'ny vaovao samihafa kosa sy fandriam-pahalemana nandritra ny farany herinandro teo dia natratra mpangalatra teny Ambatofotsy ny polisy misana ny fitandronan'ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Antananarivo renivohitra ndeha rahantsika ny anjenjeny ary. Ny aliny zoma teo Ifoa Sabotsy dia tokantranona mpitandro ny filaminana iray no nisy namaky. Lasan'ireo jiolahy araka izany ny entana sarobidy sy ny moto izay nipetraka tao amin'ny rihana ambanin'ny trano. Somary avy be ny orana nandritry ny fotoana ka tsy naharena inona na inona ireo tompon'ny trano. Sakan-dalana polisy iray tetsy Androndra no nahatrarana ireo nanao ratsy izay nanosika ilay moto niaraka tamin'ireo entana nalainy. Roalahy izy ireo no hitan'ireo mpitandro ny filaminana saingy nitsoaka kosa ny iray. Ny aiky ny eliny moa ity tratran'ny polisy ity. Mandritra izao fety izao kosa dia miezaka ny hitandro ny filaminana ireo polisy. Ny mpitandro ny filaminana zany amin'izao fotoana izao na any amina ministera any amin'ny direksion hafa na aty amin'ny aty amin'ny polisy urbaine dia nietsehana daholo ahafahana mba mampanao fetin'ny olona mpilaminana zany ho anay ato amin'ny sûreté urbaine moa zany dia toy ny opération amin'ny faritra manodidina ny ville eto Antananarivo Analakely petite vitesse hatrany amin'ny 67 sy manodidina ireny zay dia manao polisy anay civil zany mandeha manao fisamborana sy manao mampanjo fahalemana amin'ireny ny polisy amin'ireny toeran'ireny zany. Dia mifanamariana mba tiako petraka kely zany misy an'ilay numéro maromaro reny zany ahafahana miantso ny mpitandro filaminana. Dia efa miparita kely zany le numéro maromaro reny dia reny ahafahana miantso indrindra 117 zany ho an'ny polisy. Ireo faritra mena rehetra eto amin'ny renivohitra moa dia tsy maintsy izy mpitandro filaminana avokoa indrindra fa ireo misy tsena. Ankoatry ny polisy dia manana ny anjara fandaminana ihany koa ny zandary izay misahana ny fandriam-pahalemana amin'ny faritra ivelan'ny Antananarivo sy ny manodidina. Isan'ny angatahan'ireo mpitandro ny filaminana ihany koa ny iaraha-miasa amin'ireo olon-tsotra mba hampilaza raha misy tranga hafahafa.